Vavaka sika rehetra. Andriamanitra raha izanaka ry fanamasino, misaotra anao zahay fa nafindranao anatin'ny fahazavana izahay mba hahavelona anay. Nampitoeranao ho sira sy fanasiny izahay mba hanazava izao tontolo izao. Misaotra ny amin'ny hira izay vetesinay ho anao, ahafahanay mijoro vavolombelona mampiseho ny finoana amin'ny alalan'izay ataonay sy tanterahana. Dia jereo ary izay tsirairay avy izao mba tena hitoetra ho fanasina sy tena hitoetra mazava amin'ny maha nanamboaranao anay, hiaina amin'izany, handeha amin'izany ary hanatanteraka ny asan'izany. Dia ireo namanay izay tsy afaka mamonjy ity fotoana ity noho ny antony maro samihafa, dia apetraka isakinay fiainam-pialatananao izy ireny amin'ny mahazanaka ho azy koa sy amin'Andriamanitra fitiavana anao. Zahay tonga eto kosa handray ny teninao dia tena ahitanao ho fiainanay tokoa izany amin'izay ataonay rehetra. Mamindrafo aminay mamelany elokay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana sy hanonana izany vavaka izany. Amen. Alahady fahatsiarovana ny olona masina no misy ny taom-piangonantsika amin'ity anio ity. Eto am-piandohana dia hiarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aho, satria izao no fiaonantsika voalohany ato amin'ny fitandremana na izay anatanterahana ny raharaha ministerialy voalohany mety amin'ny fiangonana fanantenana. Dia arabainantsika mahatratra an'izao alahady fahatsiarovana ny androntsika izao. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika androany, araka izay hita ao amin'ny filazany tsara araka ny Matio 5, vakina amin'ny andininy 17 ary atsahatra amin'ny andininy 19. Filazany tsara araka ny Matio 5, vakina amin'ny andininy 17 atsahatra amin'ny andininy 19. Toy izao no fivakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo no fanasin'ny tany. Fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona intsony izy, fa harina any ivelany ka ho hisakitsahin'ny olona. Ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Ary koa, tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Ry Ray Masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana mpiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny filazantsara sinoptika. Inona rege izany filazantsara sinoptika zany? Inona ny filazantsara sinoptika araka izay efa nahafantarantsika azy? Filazantsarany araka Marka, Matio, Marka, Lioka. Reo ilay atao hoe filazantsara sinoptika araka izay efa nianarantsika azy. Reo dia miara-manaiky fa izao no toritena malaza indrindra, ary tsy hoe izay ihany fa toritena nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra izay noraketan'ny Matio amin'ny 7
5 ka hatramin'ny toko 7. Io no anjaratsika androany. Ny tendrombohitra izay anaovan'i Jesosy an'izany dia tsy hafa fa tany mahatakatra ny lanitra no heviny hoe tendrombohitra, ary toerana fihaonan'Andriamanitra sy ny olona ka hanaovana toeram-pivavahana. Io no heviny manaraka. Toerana andrenesana ny tenin'Andriamanitra tahaka ny hoe didifolo sy ny sisa, ary toerana haonan'Andriamanitra amintsika olombelona. Ny tendrombohitra dia tsy hafa fa toerana epifania na toerana teofania no tanterahan'Andriamanitra zany. Zany hoe fihaonana ambony. Arak'izany ny toriteny tao an-tendrombohitra izay hitantsika androany dia tsy hafa fa Andriamanitra miteny amin'ny olona araka ny ny toko 5, Matio toko 5 sy ny toko hatramin'ny toko 7 izany. Raha vantana amintsika zanak'olombelona na atsika kristianina dia izao: manome, manolotra lalam-piainana arahantsika Jesosy eto dia ny olona fanjakan'ny lanitra na izay fantatra amin'ny atao hoe kristianina, izay anoratana izao filazantsara araka ny Matio izao. Ny 12 no nitodiany voalohany, vao ny vahoaka marobe, fa amin'izao kosa dia hivantana amintsika fiangonana na amintsika kristianina tsirairay izay vahoaka ny fanjakan'ny lanitra izany. Manambara zany ry havana fa ny fiangonana no mampiseho ny toetra ny fanjakan'Andriamanitra aty an-tany mandrakariva. Ary tsy izay ihany fa Jesosy dia eo afovoan'ny fiangonana mitoriny teny eo, kanefa izany teny izany ihany koa dia reniny izao tontolo izao, izany teny izany ihany koa dia ho any ivelany izao tontolo izao. Tsy mijanona eto ihany zany fa tsy maintsy ho any ivelan'izao tontolo izao ary ho reny izao tontolo izao. Aiza Jesosy rakizy amin'izao ora sy fotoana izao? Aiza hoe Jesosy? Hoe miara-mamaly tsika, aiza Jesosy? Any an-danitry. Aiza Jesosy ry tanora amin'izao ora sy fotoana izao? Eto am-piangonana. Ie, any an-danitra izy fa eto ampovoantsika. Mahay leçon nareo, tena mahay tokoa. Ny 7 amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika zao, izay anirahany itsika zanaka ny fiangonana na isika kristianina amin'ny ambarany mivantana etiny hoe: ianareo no fanasin'ny tany. Io no zavatra lehibe hoentintsika mody androany. Ary tsy hoe hoentintsika mody ihany fa tena ho fiainantsika mihitsy amin'izay atao sy tanterahana. Ny hevitry ny teny hoe ianareo no fanasin'ny tany dia tsy hafa fa ilazana ny kristianina tafiditra ny fanjakan'ny lanitra. Io no anambarana an'izany. Ianareo no fanasin'ny tany dia tsy hafa fa ianareo kristianina tafiditra ao anatin'izany fanjakan'ny lanitra izany na ny fanjakan'Andriamanitra. Ny manaraka dia izao: ianareo no fanasin'ny tany dia tsy hafa fa kristianina mihavana amin'Andriamanitra, kristianina manam-pihavanana tsara amin'Andriamanitra. Zay no hevitry ny hoe ianareo no fanasin'ny tany. Ary tsy izay ihany fa tsy hoe mihavana amin'Andriamanitra tsara ihany, fa mihavana indrindra ihany koa amin'ny rahalahy, mihavana tsara indrindra ihany koa amin'ny mpiaramonina misy azy, mihavana tsara indrindra ihany koa amin'ny fiarahamonina amin'ny samy kristianina. Io ny atao hoe ianareo no fanasin'ny tany na olona ny fanjakan'ny lanitra.
Ka amin'izany ary ny tiana olazana amin'izany hoe ianareo fanjakana lanitra izany dia tsy fihavana, izany hoe fihavanana tsy misy fiatsaram-bela tsy no lazain'i Jesosy eto hoe ianareo no fanasiny tany. Ny olona manana izany fihavanana feno izany hoe Andriamanitra sy ny olona izany rery ihany no marina mendrika ny fanjakana lanitra na fanjakan'Andriamanitra. Iza raka izy nefa nahita sira? Atsangana ny tanany izay efa nahita sira? Nahita sira daholo ny zasy. Fa misy mbola tsy nahita sira koa eto. Tsy haiko ny tanora na efa mba nahita an'izany na ny olo maventy, tsy fantatro. Inona ary ny asan'ny sira? Maninona amin'ny sira? Manamasina. Ie, manamasina ho ny asan'ny sira oza sekoly alahady. Saotra ny sekoly alahady. Fa ny sira tokoa dia manamasina. Zany manamasina inona alongany? Sakafo. Zay a? Ie, fa tsy manamasina rano koa? Manamasina rano koa zany? Ay arô. Ie. Manamasina rano ny sira. Fa izao io sira io raha diso betsaka dia maninona? Masina. Dia tsara ve zany masina be zany sa tsy tsara? Ratsy. Zany hoe maninona zany? Manimba. Zay io. Fa raha atao bitibitika io na kidikidy, da ataontsika kidikidy avao amin'ny roa. Raha atao kidikidy io da manino? Sara. Zay. Tahaka izany koa ry havana ny finoasika. Na manana finoana tahaka ny voatsinapy aza, dia maninona? Hahafindra tendrombohitra. Fa izao hevery tsara nefa fa ny fanasina dia izao, raha be sira loatra dia tsy misy heriny, fa matsatso izy. Zay. Fa raha atao kelikely izy dia maninona? Tena mitondra tsiro ho amin'ny sakafo na amin'ny rano izay misy an'izany. Toy izany koa isika zanak'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Ianareo kristianina tsirairay avy izay manana ny tsiro nomen'Andriamanitra io. Dia izao kristianina fanasina ny tsirairay avy. Ka ny kristianina manana tsiro dia izao, manadio izy voalohany. Ny kristianina fanasana manana tsiro, mitahiry ary misakana ny faharatsiana misy eto amin'ity izao tontolo izao ety. Io ilay asan'ny fanasana dia atao sy tanterahana. Ny kristianina manana tsiro na fanasana dia tsarovy fa manova zavatra izany amin'ny mahamisy heriny azy. Ny sira zany manova zavatra. Fa izao, aoka ianao ho fanasina mba ho hitondra fanavoazana tsara, ianao ilay misy tsiro eto amin'ity izao tontolo izao ity. Misy ry havana kristianina manana sira, manana tsiro, fa maninona? Besaka sira ananany. Dia izao, mitondra fanavoazana ihany izy fa makany amin'ny fahafatesana. Io ilay mila tandremana. Mitondra fanavoazana ihany izy fa makany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Io ilay lazany amin'ny andeniny 17 eto, tapany B. Fa raha fanasina ny tonga matsatso, inona tsony no mahasira na mahafanasina azy? Tsisy asany zany fa hariana hotsakitsahan'ny olona. Mila tandremana amin'ny maha fanasina atsika, amin'ny maha sira atsika mitahiry an'izany. Tokony ho haitsika tsara ary ny tsiron'izao tontolo izao, tahaka ny asan'ny sira mitondra tsiro. Tokony ho avaozitsika tsara ary izao tontolo izao izay miandry atsika fanasina hanome tsiro izay misy faharatsiana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny filazany tsara teo ry havana dia tsarovy fa tena maneho amintsika ny toe-po sivy
milaza izany toetra ny fanasina izany. Ny fanasina dia tsy hafa fa olona tafiditra sy miaina amin'ny toerana misy an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Io ny atao hoe fanasina. Olona tafiditra sy miaina amin'ny toerana misy an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Io ny atao hoe fanasina, izay antsoina antsika tsirairay avy. Ny fanasina dia tsy hafa fa olony vahoaka ny lanitra izay misy fiombonana ao amin'i Jesosy, izay olona tokoa sady Andriamanitra tokoa amin'ny mahafionan'Andriamanitra an' Jesosy, amin'ny mahafionan'Andriamanitra azy sy ny olombelona. Dia tsy izy zany fa Jesosy tenany. Ireo no miteraka, ireo no mampaniraka antsika zanak'Andriamanitra fanasina haneho amin'ireo toetra sivy, toe-po sivy izay tokony hananantsika olona fanasina. Sambatra ny malahelo-panahy, sambatra ny zao, sambatra ny zao, araka ny nahenoantsika azy teo. Sambatra ny ory, sambatra ny malahelo-fanahy, sambatra ny noana sy mangeta eto famarinana, sambatra ny miantra, sambatra ny madio am-po, sambatra ny mampiariary fahamarinana, sambatra ny mampiavana, sambatra ny enjehana noho ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Ireo no toetran'ny olona fanasina, ary tsarovy fa manana fahasambarana amin'izany. Tsika manana fahasambarana amin'izany, izaho sy ianao manana fahasambarana amin'izany ny tsirairay avy. Fa ny faharoa dia izao. Amin'ny 14, tsy hoe fanasina ihany isika, fa tenenin' Jesosy eto ihany koa hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Io ny faharoa ilazany antsika. Fanasina, fahazavana, ary tena marina tokoa izany. Fa raha fanasina isika dia mazava ho azy fa tsy maintsy mijoro amin'izany fahazavana izany. Ny fahazavana ry havana dia tsy hafa fa ny olona izay manana kalitaon'ny finoana, na ny olona manana ny kalitaon'ny mahazanak'Andriamanitra, ny toetra mijoro vavolombelona amin'izay ataony sy tanterahana, tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny asa indrindra ihany koa. Io ny atao hoe olona mitoetra amin'izany fahazavana izany, araka izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Manana tsiro mazava ihany koa isika ary eto amin'ity izao tontolo izao ity, ka ny fanahy masina no manome antsika fahazavana hanazava ny lalana na ny zavatra izay mbola miandry antsika ka ampatsiro izao tontolo izao, ho afaka hanova ny manodidina, ho afaka hampiavana ny mpinamana, ny mpiara-miasa, hanova ny ankonana, hanova ny fiangonana, afaka hiara-miasa amin'ny mahampanasina amin'ilay fahazavana lehibe. Eto am-pamaranana dia izao, miandry anao izao tontolo izao simba, miandry anao izay mazava izao tontolo izao isimba, mankalaza ny fahatsiarovana ny olona masina isika androany. Izany hoe iza no atao hoe olona masina? Ny atao hoe olona masina dia tsy hafa fa ny olona voavela heloka, araka ny Mateo 7:15 ka hatramin'ny 7:20. Ny olona masina dia tsy hafa fa fiombonan'ny voavela heloka, araka ny artikla 7. Ny olona masina dia olona voavela heloka ka miaina amin'izany famelan-keloka izany. Tsy hoe voavela heloka ihany, fa miaina sy mivelona amin'izany famelan-keloka izany. Io ny atao olona masina. Ny olona masina dia tsy hafa fa fiangonana kristianina, araka ny vavaka nampianaran'ny Tompo izay nataontsika teo.
fiombonany tena kristianina izay izy sy izay tsy izy. Io ny atao olona masina. Fiombonany tenany kristianina izay izy sy tsy izy. Zany hoe raha hazavana kely dia zao. Ao anatin'ny fiangonanao dia misy ny vary, misy ny tsiparifary. Eto amintsika eto, manaraka eto zao, misy an'io. Reo natao fiangonana. Fa izao ny tsarovy. Fifangaroany ireo olona reo ao amin'ny Jesosy no atao fiangonana. Ny fiangonana kristianina dia fiangonana misionaly. Ka amin'izany izay namboarin'Andriamanitra na nampiraisin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana dia hiran'Andriamanitra hitory amin'izao tontolo izao sy hanao ny asa misiona. Ny fanontaniana mipetraka ho antsika dia ny hoe, ianao hoe lay fanasina vary sa ianao hoe lay fanasina tsy faripary? Ianao hoe lay kristianina mazava sa ilay kristianina mbola milalao amin'izany fahazavana izany? Itsika tsirairay avy no amaly amin'izany. Fa raha tandrifo atsika ity tenin'Andriamanitra ity androany, na tandrifo ho an'ny tsirairay avy izany dia tsarovy. Fa matoa nasiana eto ny tsy farifary. Dia zao fitiavan'Andriamanitra ho anao izany. Fitiavan'Andriamanitra ianao te hiova, te hiala amin'izany toetra mety mbola tsy anananao, tsy fiombonana amin'Andriamanitra tompon'ny fahazavana izany. Zay no anolory amin'i Jesosy izay mankalaza ny andro ny olona masina androany. Tiany Jesosy isika ary tandrify amin'izany ianao kristianina fanasina, kristianina miaina amin'ny mazava. Tandrify amin'izany isika fa tena kristianina vary tokoa, fa tsy mba kristianina tsy paripary. Iran'i Jesosy ary ianao zanaky ny mazava. Iran'i Jesosy ary ianao lay fanasina. Mba haninona? Mba hanao ny asa mahafanasina sy mahamazava anao, tsy hitory ny filazantsara amin'ny teny amin'ny vava ihany, fa amin'ny asa sy ny fitondran-tena tsara ary ny fiainana rehetra. Io no anorahan'i Jesosy anao amin'ny maha fanasina sy amin'ny maha olon'ny fahazavana anao. Ianao izay olon'ny fahazavana sy olon'ny fanasina dia ianao ao amin'i Jesosy sy ny hazo fijaliana no andresy lahatra sy hanomana ny olona tsirairay ho amin'ny fiainan'ny fanjakan'ny lanitra. Ianao izay fanasina sy fahazavana dia tsy iza fa olona manana an' Jesosy ho momba azy mandrakariva sy miara-miaina amin'i Jesosy, ka handeha eo anivon'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny mahazanaky ny mazava anao sy amin'ny mahafanasina anao, ary iseho sy hiaina tokoa amin'ny mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra anao. Io no atao hoe olon'ny fanjakan'ny lanitra fanasina sy fahazavana dia olona efa namboarin'i Jesosy izasy ianao, efa noavoazina tanteraka tamin'ny hazo fijaliana ka hiray anatanteraka sy hiaina amin'izany fanjakan'ny lanitra eto an-tany izany amin'ny alalan'ny asany izay tanterahantsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina sy azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.